amin'ny fotoana ohatrany ahoana le firaisana ranofo tsy mahabevoka de misy ny teny hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana ny firaisana ranofo mahabevoka mitovy ihany le izy satria famariparitana n'izay le hoe fahadim-bolana izay amin'ny firy andro aorinana mialohan'ny fahatongavany fahadim-bolana no tokony no anaovana firaisana aranofo raha ohatra ka tehiteraka ary raha ohatra ka hoe tsy tehiteraka ihany koa fa manao an'izay hoe karazana fanabeazana izana ara-boajanahary moa ny filazan'le izy raha sazy-ndao resa ho ary tantarao tonga de anao fitenenana mahakasika an'izay hoe fotoana mety mahalona ka fa nresaka ny hoe fiverenan'ny tsingerim-pahadim-bolana manahoana sy manahoana na mahakasika an'izay nisy fanontaniana tsinona ny fanaraka tamin'izay resaka momba ny mahabevoka sy ny tsy mahabevoka zay eny ary etsika de resaka mahakasika ny atao hoe cycle de maka toerana tsara mihitsy ny de afaka maka stylo sy cahier mihitsy mandray noty kely zany izy ty manko de fanontaniana matetika mipetraka na ao am-paginy rasazy io na any amin'ny MP1 rasazy io de io foana hoe ahoana ny fomba fanisana cycle raha tam'izao ny règle rasazy nandeha de rovina ny jour d'ovulation ako na jour dangereux ako moa zany samy manana filazany azy nareo na hoe rovina ny andro mahalonaka anahy de zay no resahany eto fa mangala toerana tsara ny tiako tenena aloha hoe ty aloha zany le misy tsy mahalala foana hoe fa inona le atao hoe cycle satria manontany hoe rovina rasazy ny andro mahabevoka anazy zany raha tam'izao ny règle ako nandeha tsy afaka kotianareo mihitsy ny andro mahabevoka anareo raha tsy fantatrinareo aloha cycle anareo firy aloha le cycle de inona ary aloha le atao hoe cycle ny atao hoe cycle de le fiverenan'ny fotoana intervalle na hoe ny elanelan'ny fotoana iverenan'ny règle anao isam-bolana ny cycle de hoe misy izy 21 jours hatreo amin'ny 38 jours eo zany normal aloha zay aloha zany ny cycle normal zany hoe isaky ny 7 andro na 12 andro na 5 andro na 7 andro na 3 andro na 2 andro na 5 andro no verina ny fahadim-bolana anao de zay natao hoe cycle isainao io raha vehivavy ianao zany na mananjanaka vavy ianao manomboka androany hahenonao rasazy de mila manana calendrier kely ianao de na bloc note kely de raiso foana ny fotoana andehanany règle anao isam-bolana tsy atao tsy voatery atao anaty telefona fa indraindray raha tsy hita le telefona de hoe tsy hita le izy rasazy fa ao anaty bloc note kely raisina hoe janvier izy zao nandeha de février izy miverina le zao de ohatr'izay indray izy mars de raisina foana le izy de isaina to de atao eo akaikiny eo le izy cycle firy jours tamin'ny janvier cycle firy jours tamin'ny février cycle firy jours tamin'ny mars fomba fanisana anazy premier jour de règle ianao manomboka manisa ray hatramin'ny premier jour ny règle anao manaraka ohatra nandeha ny règle anao 1er avril de miverina ny règle anao 28 avril cycle 28 jours zany ianao de ohatra ihany koa hoe nandeha ny règle anao 2 avril de miverina izy ohatra 26 avril de manisy ianao le 2 avril hatramin'ny 26 avril zay ny cycle anao premier jour de règle zany hatramin'ny premier jour de règle anao manaraka indray zay natao hoe cycle de mila isainao foana tsy afaka manisa an'io ianao nefany raha tsy manana ny daty hahatongavany règle anao foana isam-bolana zay aloha zany ny tena base-le izy rehefa tsy manana cycle ianao de tsy afaka hanisa mihitsy hoe rovina ny andro mahabevoka na rovina ny andro tsy mahabevoka rehefa hainao amin'izay le cycle ohatra manana cycle ianao ohatra hoe 28 jours isaky ny 28 rasaziny ianao miverina na hoe isaky ny 32 rasaziny ianao no miverina na hoe isaky ny 31 jours ny ianao rasaziny no miverina de le cycle anao iny toa de 28 aloha zany raisika satria io foana aloha zany nefa fahaizanareo anazy ohatra 28 jours ny cycle anao de analanao 14 jours zay ny jour d'ovulation anao na jour dangereux anao 14 jours 28 moins 14 14 zany ny jour d'ovulation anao fomba fanisanao anazy de premier jour de règle foana ianao no manomboka manisa ray hatramin'ny 14 de raha tena hitandrina zany ianao de makamaritra ianao 5 jours avant ny ovulation sy tsy manina atao 5 jours après ny ovulation ianao mitandrina foana raha tsy te ho bevoka premier jour de règle ozy izy rasazy manomboka manisa ray de 5 jours avant le ovulation sy 5 jours après l'ovulation mitandrina foana fa eo mbola mety mahabevoka raha manana cycle indray ianao ataoko hoe 32 jours ny cycle anao 32 jours moins 14 égale 18
18e jour zany no ovulation anao a raha manana cycle 32 anao a fa tsy manao tsijery hoe 14 foana le cycle zany no analana 14 zay ny base de calcul de 18e jour ny ovulation anao a de makamaritra ianao hoe 5 jours avant a sy 5 jours après a mbola mahabevoka de eo no mitandrina raha mbola tsy te hiteraka au contraire an'izay indray raha efa te hiteraka de amin'izay manisy firaisana raha efa tena hoe mitady zaza misy manontety koa misy manontany foana hoe fa ngatsy manisa mitorina hoe analana 14 jours mitorina raha manana cycle régulier ianao tsy miova mihitsy ny cycle anao fa ohatra 28 jours foana na 32 jours foana tsy miova mihitsy hatramin'izay a de afaka manisa mitorina ianao zany hoe le nandehanany règle anao voalohany iny de manisa 14 mitorina de tamin'iny ny jour d'ovulation anao a raha ohatra zany ianao ohatra hoe zafady mitady hoe taiza fotoana mety hoe na bevokana na ihany koa hoe efa azonao ny calcul hoe amin'izao izy ny tokony miverina de manisa 14 mitorina indray a de eto zany ny tokony fotoana mahabevokana raha manana cycle régulier ozy izy raha sazy de mety na tsy régulier nge de mitovy ihany satria rehefa le anesorana le 14 le izy a zany hoe sorinao avy ary amin'ny farany zany le 14 de mitomby eo amin'ny 18 le resana de tsy mety zay satria tsy fantatra hoe rovina le izy ny hiverina raha vao irrégulier le izy de tsy mety satria tsy fantatra iny hoe rovina ny hiverina amin'izao ve izy ny hiverina diso calcul ianao rehefa zay nataonao raha vao manisa 14 mitorina ianao no hoe zay na nisanao ana sy ijerenao jour d'ovulation satria raha mana cycle 28 foana ianao na mana cycle 32 foana ianao a de analanao 14 mitorina iny de mety fa raha vao miova tampony indraindray 28 indraindray 32 indraindray 34 de diso ianao fa zay zany mila fantatro tsara aloha zany hoe cycle régulier ianao ve tsy miova mihitsy ve cycle anao a sa hoe cycle irrégulier ianao raha irrégulier zany de ahoana ny fika amin'izay efa mampanaraka amin'ny page rasazy anitra moa zany de efa misy calcul betsaka efa misy publication atao rasazy betsaka mahakasika an'izay a fanisana cycle sy ovulation zay misy ho an'ny cycle régulier de misy ho an'ny cycle irrégulier raha manana cycle irrégulier ianao hoe misy fotoana ohatra hoe mivaova be nge rasazy le izy tsy fantatra mihitsy iena miovaova ary le izy de raiso foana amin'ny carnet kely firy le miovaova mba ahafahanao manisa le izy satria na miovaova ary io a rehefa anananao daholo le cycle de azo calculena foana io raisinao a ohatra hoe misy fotoana izy 22 24 26 30 35 ohatra de raisinao le cycle fohy indrindra ohatra hoe 22 jours ohatra ny cycle anao fohy indrindra de 35 jours ny cycle anao lava indrindra samy analanao 14 jours io 22 jours analanao 14 18 de 35 analanao 14 21 de anelanelany 18 hatramin'ny 21 jours zany ny fotoana mety habevokanao lasa lavabe le izy fa maninona raha saza lasa lavabe satria ianao manana cycle irrégulier de mila mitandrina foana ianao anatin'ireo satria raha miova zany ny cycle anao a de efa voatandrina tafiditra ao anatin'le intervalle tenen'ny raha sazy le izy tsy haiko hoe mazavazava ve zay fa raha tena manana hoe olana momba an'izay nareo de afaka miditra ao ampaza rasazy anitra misy fanazavana betsaka mahakasika ny cycle ao fa izy moa zany na efa izahana azavaina de misy foana ny hoe tsy maharaka kely na hoe tsy haiko hoe tara publication hoe tena fa zay foana zany ny base hoe mila hainao cycle anao a mba haizanao cycle anao aloha de raiso ny andehana règle anao isam-bolana amin'ny carnet kely mihitsy isam-bolana de isaina le izy a de analana 14 jours le cycle de 5 jours d'ovulation makamaritra kely fotsiny ianao 5 jours avant 5 jours après mitandrina de zay fotoana tsy mahabevokanao na hoe zay fotoana mahabevokanao somary tsotra ihany le izy fa mila mahay manisa fotsiny rehefa mahay manisa tsara fotsiny de mety foana le izy mampiasa calendrier rehefa manisa anazy a de tsotra kely le izy resantsika eo moa zany re avy eo ny ary amin'ny faraparany ty tapany voalohany ty ny makasika ny hoe ny fanontany ho an'izay tsy afaka ny manontany eto a na tsy hoe tsy ho anatin'ilay voavaky ny fanontanianareo a de na tsy tafiditra de misy laharana sy compte Facebook page Facebook omena ihany rehefa avy eo any amin'ny farany rehefa avy eo ny makasika an'le hoe izay fiverenana fahatombolana tsy fiverena fahatombolana zay moa zany no anisan'ny be mpanontany ihany koa ato a hoe ty misy fandraisana ve rasa azy resaka fahaverina kely resaka fahatombolana aloha fa reveo moa mety mbola itoy ihany mety ho fanontaniana sy ny resaka makasika an'izay resaka mahabevoka sy ny tsy mahabevoka zay fa hoe de hoana fandehanao izy a za zao mijaly be rehefa tonga ny règle raha matory zany tonga le izy de izaka ny matory a de marary be ny kibo koa
nefa efa telo zao ny zanako zany raha patorina zany izy ny tonga le fadim-bolana de isaky matory izy de marary foana mety misy antony ara-batana ave mahatonga an'izay mety hoe fifandrifian-javatra ihany angamba zay satria ny paozin'ny tranozaza tsy miova na matory ianao na mitsalana ianao na mitsangana ianao de ny paozin'ny tranozaza tsy miova mihitsy fotrany hoe mety hoe fifandrifian-javatra kely fa ianao zany aloha tafiditra ao anatin'le manao règle douloureuse ianao de arahana kely foana ny astuce hoe miezaka misotro dité sakamalaho matetika tsy voatery hoe amin'ny jour de règle ianao vao misotro izy ataovy amin'ny calcium sy fer tsara amin'ny vatana misotro jus persil matetitetika eny tenantenany eny de misotro rano mafana be rehefa amin'ny fotoana règle iny na mampiasa bouillon tozy izy raha sazy apetraka eo amin'ny andovany eo amin'ny faritry ny tranonjaza eo de raha tena marary tsy zaka misy fanafody any amin'ny rasazy na dokotera de manantony ianao manao consulter ianao de misy fanafody afaka apitonina le douleur tsy zaka iny fa tsy de hoe isaky ny règle de hoe hiaritra an'izay eo foana fa misy fanafody afaka apitonina an'izay zany tiako tenenina afaka ihany koa misotro thym moa zany filazan'ny olona anazy iny antidouleur iny afaka sotroina mihitsy iny na amin'ny fotoana règle aza zay aloha ny fantanina fa te hiopana kely makao amin'ny resaka ty tena resaka voateny foany ty resaka fanabeazana izana ty rehefa miresaka fanabeazana iza de matetika izany vao resaka ny vehivavy satria ny vehivavy nampanaovina an'io fanabeazana izana io hoe asinan'izao move rasazy maharasazy anao moa zany misy miteny hoe misy fiatraikany amin'ny resaka fiterahana mazava loatra moa zany hoe mety tsy azo zaza tsony hono ny olona manao fanabeazana izana misy fiatraikana hono io mety elaela vao mahazaza resaka raha-potoana raha vao manao an'io manahoana tokoa mahakasika ny resaka fanabeazana izana io raha maharasazy anao misy ve ny tokony ho tandremana misy ve ny tokony atao manokana misy fitondran-tena mifanaraka amin'izay fanabeazana izana zay ve ohatra ka mampiasa an'ireny karazan-drazana pile na ohatran'izany ireny lasa thème hoe fanabeazana izana sy ny tontolo indray aloha zany thème somary diatsika kely zany satria fahasalamana vehivavy matetika raha vao miresaka fanabeazana tsy ny lehilahy ny tena vao resaka rehefa fanabeazana izana fa ny vehivavy foana vehivavy no asiana pile ny vehivavy no atao an'izao vehivavy no atao zao de resaka fahasalamana vehivavy le izy izay mahatonga na ny resaka an'izay mahakasika ny resaka fanabeazana izana hoe tsy mampiteraka tsony ny fanabeazana izana tsy marina aloha zany zay teny zay satria raha hoe tsy mampiteraka tsony ny fanabeazana izana de be de be ny vehivavy tsy niteraka tsony mihitsy fa izy zany de miankina amin'ny vatany tsirairay avy satria ny antony itenenako an'izay de zao amarasazy anahy moa zany sy hoe manana cabinet zany de mandray olona manao fanabeazana izana de isaky tonga ny cliente de mifampiresaka manahoana ny règle anao manontany zany hoe mandeha ve ny règle anao rehefa manao fanabeazana izana rehefa manao fanabeazana izana ve ianao vetivety de mahazo zaza sa ohatran'izany tena manontany an'izay foana zany isaky misy olona tonga ao aminahy fa ty ny tenenako an'izay de hoe tsy marina zay io zany samy manana vatany kosa aloha fa rehefa avy manao fanabeazana izana ianao na hoe manao fanabeazana izana ianao ka maniry ny mbola hiteraka de tsy hoe tapitra ny rendez-vous ka na hoe tapitra le pile de miandry fotsiny miandry hipetrahana eo fa ny tena tsara de manantona ny rasazy ianao na manantona dokotera ianao na manantona gynécologue ianao hoe hiteraka amin'izay za fa mba ahoana ny tokony ataoko fa tsy hoe any de tsy hita de miandry fotsiny de manao fanabeazana izana le vehivavy anankiray ohatra misy vao tara fotsiny ny rendez-vous tonga de be voky izy tsy miandry kory fa tara rendez-vous fotsiny izy de tonga de mipetraka ny zaza zay ny tenenako hoe tsy ho voatery zay manao fanabeazana izana rehetra de tsy miteraka misy koa zany hoe manao fanabeazana izana izy de tena somary elaela izy vao mahazo zaza matetika moa zany ny antony de le hoe tsy mandeha fadim-bolana satria rehefa manao fanabeazana izana de misy fotoana tsy mandeha fadim-bolana mataona mihitsy vehivavy misy mandeha ihany misy tena tsy mandeha de matetika le hoe tsy mandeha fadim-bolana maharitra matetika ny somary hoe elaela kely izy vao mahazo zaza satria mila miverina la normalina aloha zany ny fadim-bolana ny règle ny cycle ny rehetrarehetra zany de zay vao mety hoe possible mipetraka zazakely fa misy indray tena hoe tara rendez-vous izy zany hoe vao mijanona fotsiny izy vao manala an'le implant izy na mijanona le sindrona izy na mijanona tsy mihinana pilule izy de tonga de mipetraka ny zazakely ohatra ihany koa misy hoe manadimy mihinana pilule fotsiny izy de tonga de bivoka zay zany ny antony tenenako hoe tsy marina no hoe tsy mampiteraka ny fanabeazana izana fa mijery aloha manantony ianao hoe inona mety amin'ny vatanao de rehefa hiteraka ianao de miteny raha sazy hitapakevitry ny hiteraka amin'izay zay de inona sy inona ny ataonay de manorana reo raha sazy zao ny atao hoe mba mampavetivety mipetraka an'ilay zazakely zay zany ny amin'ny ankapobeny resaka hoe fanabeazana izany io
rehefa miresaka moa de zay aloha tena ke ny vehivavy foana no vao resaka raha vao resaka fanabeazana izy nefa samy tompon'antoka na ny lehilahy na ny vehivavy ny mahakasika an'izay indrindra ny mahatonga amin'iteny raha misy ny sosikevitra ara-pitondran-tena tiako teneny eto ho an'ny mpivady zay misafidy an'io resaka fanabeazana izany io na ho resaka pile io na ny resaka misy karazany be deaibe moa izy io tsy na pile tsindro na implant ny fampiasana kapotina zay moa malaza antsika kapotina fimailo i malagasy regny koa mbola tafiditra anatiny maromaro misy safidiany izy misy ny ara-boajanahary manisy an'le mikazo ohatra le nytenenao teo inona ny fitondran-tena tokony fototra zany ho an'ny mpivady misafidy ny manao resaka fanabeazana izany fitondran-tena tsy azoko saka moa zany le ny tena fitondran-tena zany hoe misy zavatra tokony tiako tenena zany hoe rehefa hisafidy an'io indrindra satria matetika ny olona rehefa manao araka le tena teo manao an'le fanabeazana izany izy fa tsy miraraha an'izay toyny izy rehefa avy eo ohatra ny hoe tsy mandeha makany amin'ny mpitsabontsony izy manao fizaha-pahasalamana sy manaraka ny fahasalamana fa tria apetaka io de afaka rehefa tsy hanao tsony zany zay vao manala an'io misy ve ihany koa ny mety hoe tsy haiko mahakasika zay resaka fanabeazana zay raha mampisafidy fanabeazana izy misy fotoana tsy maintsy ajanona na atsahatra sa tonga de efa mety foana io na mandritra ny 10 taona zanao no fanabeazana izana foana fototra tena hoe voalohany tokony ho fantatra aloha zany de hoe rehefa manao an'io ianao de manantona tompo-pahasalamana mazava ho azy de raha maso ny resaka tension resaka poids misy zavatra be deaibe jirena manko rehefa manao fanabeazana izana vehivavy jirena ny tension normal tsara ve mety amin'ny tsara ve le izy isaky ny rendez-vous na hoe isaky ny contrôle misy contrôle omenao jerena ny poids so de hoe niakatra be na hoe somary hoe niena be le poids de rehefa hiteraka zany zay foana ianao hoe rehefa hiteraka de mifampiresaka amin'ny teny amin'ny rasazy hoe na pile ho anao anajanona pile fa hiteraka amin'izay inona tokony atao anala an'ity implant ty fa hiteraka amin'izay inona tokony atao de zay aloha zany ny fototra voalohany indrindra hoe manantona tompo-pahasalamana manantona piasa amin'ny fahasalamana foana zany rehefa hanao fanabeazana izana na rehefa hijanona fanabeazana izana de rehefa manao fanabeazana izana ianao de ity zany torohevitra avy aty amin'ny rasazy foana hoe azadino misotro rano betsaka isan'andro de minana voankazo de hitanao hoe tsy de tena miova be mivatanao rehefa manao an'izay fanabeazana izana zay ianao zay zany ny sosikevitra mahakasika an'ireo mampiasa fanabeazana izana misy ihany moa reto fa afatra mahakasika zay resaka fanabeazana izay vakiko kely raha ohatra ka sitraka ao rasazy zany hoe mba saika anontany rasazy hoe ahoana kainy atao raha tia zaza aingana efa avy niteraka fa nanao fanabeazana izana naharitra de zao zay mivady tsy mety mahazo salama de ahoana ny fandehany avy Toliara ahoana le implant 3 ans efa tapitra de mbola tsy mandeha le raha ary tsy be voka nefa te hiteraka zao mitovitovy ny ndray efa niteraka ndray mbola tsy niteraka mihitsy ty fanontaniana ray ty tsy zidinany fa nokapin'olo raha ohatra ka misy manakola zay anao mahakasika andreo de satria resaka fandraindray an'le fanontaniana de hovaliana mitambatra ary hoe avy nanao fanabeazana izana de mbola tsy miverina ny raha nefa nalana le implant avy nanao fanabeazana izana de tsy mety mahazo zaza nefa efa maniry zaza de zay foana moa zany le izy tavonjanona nanao an'le izy de tokony mifampiresaka tamin'ny rasazy na dokotera hoe hiteraka amin'izay zay fa ahoana ny tokony ataonay le avy nanala implant aloha de arakaraka mivatana mihitsy izy io misy manao implant ianao de mandeha foana règle anao isam-bolana misy tsy mandeha mihitsy nandritra ny 3 taona nanaovanao anazy misy hoe rehefa reradreraka ianao de misy raha kely mandeha implant izy io implant hormonal misy hormone le implant kely atsofoka amin'ny sandriny dikany misy fikorotanana hormone atao tsy niasa tsara no vera nandritra ny fotoana nanaovanao an'le fanabeazana izana dikany mila mandry mety hoe toa de miverina ny règle anao mety hoe tsy mbola miverina ny règle anao mety hoe maharitrela vao miverina efa nanantona rasazy ve ianao fa nanantona tompo-pahasalamana ve ianao raha tena ela loatra le raha tsy mandeha afaka déclencher io satria mbola mikorotana ny hormone mbola tsy miasa tsara no vera de déclencher na le règle zany hoe afaka averina le misy fanafody sy ihany natao anao de afaka averina io règle io raha tianao hoe averina le izy na koa efa hoe tena maniry zaza ianao de mba hoe andeha normal aloha le règle anao ho an'le mpivady hoe avy nanao fisa izy teo ka hoe tsy mety mahazo zaza efa mandeha normal ve ny règle anao amin'izao fotoana zao firy taona teo zany ianao nijanona fisa manatona tompo-pahasalamana de manao consultation mijery fizahana manao traitement kely ohatra sao de hoe misy zavatra kely ampiana zany mba hoe mampamoramora mipetraka an'le zaza satria mbola nisy fikorotanana izy nandritra an'le
fotoana nanaovanao an'le fanabeazana iza natao a misy hormone ankorotana atao a mbola tsy niasa tsara no fairanao a mbola tsy namokatra tsara dia misy traitement afaka atao amin'izay a manatona rasazy dokotera gynéco a zay mety aminareo dia manao traitement kely a amin'izay a vetivety ny fipetrahan'ny zaza tika mety voavaly teo fa vakiko ihany avy amin'ny lalasoa eny akady kely eny salama tompoko mba antany hoe rehefa manao fanabeazana iza na ve dia normal raha tsy mandeha ny règle rehefa manao efa voavaly teo rehefa manao fanabeazana izana voalohany indrindra aloha zany a raha ho anareo hoe te hiditra amin'izay hoe fanabeazana iza zay inavy mifepetra raha mbola voasamba nareo anao fanabeazana izana dia mila hoe amin'ny fotoanany règle nareo manantona tobim-pahasalamana raha anao fanabeazana izana amin'ny fotoanany règle ozy izy a tsy voatery hoe premier jour de règle fa na deuxième jour na troisième jour fa ianao mbola misy raha mandeha ny antony dia mba hialana amin'ny mba hiassurena tsara hoe tsy bevoka ianao manao an'le fanabeazana izana zany dia rehefa manao fanabeazana izana ianao a rehefa ohatra ka hoe rendez-vous no menanao ohatra amin'ny voalohany ihany zany ianao mila mandeha règle fa rehefa rendez-vous menanao a na tsisy raha dia mety aminao fa mety aminao tsy voatery mety amin'ny hafa zay foana zany le izy ary rehefa manao fanabeazana izana dia misy ny vehivavy tena hoe mandeha normal isam-bolana ny règleny a misy kosa tena hoe mandritra ny fotoana anaovana fanabeazana izana tsy mandeha mihitsy ny règleny a misy ihany koa hoe rehefa reraka izy dia tena mandeha maharitrela le izy a misy fotoana koa hoe rehefa reraka izy dia tasitasy kely mandeha fombany daholo zay rehefa manao fanabeazana izana tsy tokony hoe mampikorapaka zany na hoe miasa saina be fa kosa hoe manao fanabeazana izana ianao a ka mandeha foana raha anao tena hoe mandeha be tsy misy fijanonany a zay kosa angambany zay kosa angambany a efa tena mila manantona raha sazy ianao manantona dokotera fa efa tsy normal zay a mety hoe tena mety hoe tsy zakanao kosa le izy a dia ajanona le izy na misy fanafody atao aminao a anajanonana an'le raha mandeha foana salama raha sazy a firy taona ny fiatrany fanaovana fisa no mijanary avy aty Toliara misaotra melora sazy toa dia valiana moa zany ny fihitra ny fisa dia samy manana ny misy karazany be dia be le izy a misy zao ohatra hoe pilule plaquette iray mavita ray volana isam-bolana zany ianao miova pilule foana mahavitanao ray volana vao tsy mihinana ianao zany dia tsy voahary mazava ho azy misy ny tsindrona na ny injection zay misy rendez-vous isaky ny 3 mois zay zany mifetra tapitra ny 3 mois tsy voahary tsony ianao raha tsy tonga mamonjy rendez-vous misy ny implant le asisika amin'ny sandry a 3 ans iny tapitra zany 3 ans ka alany izy zany fa satria eo zany fepetra farany alany iny a dia mampitra vaovao indray ianao raha mbola te anao a raha ohatra hoe tsy anao tsony ianao zany a dia tapitra treo aloha zany fetrany iny misy ny DU a le asisika anaty tranonjaza misy maharitra hatramin'ny 7 à 10 ans à 12 ans arakaraka zay mifetrany mialy izy zany mazava ho azy dia tsy voaharo ianao zany hoe arakaraka le fisa ataonao zany a ny faharetan'le izy Fandraindray amin'izay any angamba ty fanontaniana Jean Paul ty salamakolo miarahaba ny vahiny koa Jean Paul avy aty fianara io tokony firy volana aorian'ny fisaka vao tokony hiverina ny fatim-bolana fiverina ny fatim-bolana aorian'ny fisa io ty koa dia mbola samy manana ny vatany misy ohatra manao implant izy a zao ny afatra tsy voavakintsika ato fa dia mety misy mitovitovy tranga mitovitovy ihany mahaliana ny olona mihitsy ny resaka dia mety